ho fanomboana izao fanompompavahany izao ry havana dia andeha iraintsika sy ho vetesitsika ny hira azakazaka masina. Andeha isika hiaraka, tsangany isika natanteraka izany hira izany. Ry havana malalo amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy isika rehetra noho ny fahasoavany dia afaka miombona amin'ny fanompompavahana amin'ny alalan'izao ampitahin-davitra izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra ary hitoetra amintsika kosa ny fahasoavany sy ny fiadanany avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady 4 septambra 2022 fampivavahana iombonany ny efitsika emma rehetra amin'ny alalan'ny zao fahita lavitra izao. Anio dia alahady ny sampanasa fikarona sy fandalinam-pinoana foibe efitsika emma. Ny liturjia endrin'ny faharoa no iombonantsika manatanteraka izao fampivavahana izao. Fa hoy ny soratra masina, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema ary ianareo no vavolombelony izany. Andeha isika ry havana hanome voninahitra an'Andriamanitra sady hidera azy amin'ny alalan'ny raha mamaky ny Apokalipsy 5:12, ny 7 tapany faharoa ary mitohy amin'ny 4. Aorianan'izany dia ho tanterahantsika ny hira fanampiny laharana 5. Lehibe sy matalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy marina ny lalànao ry mpanjaka marak'izay. Izy no tsy atahotra ary izy no tsy akazo ny Tompo,
fa ianao ihany ny maso ary ny firenena rehetra hoary kokoratrina fa efa nahariary tsara marina nataonao. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masonao. Andriamanitra telo anao ny efa tokana ihany. Ary fomba mahagaga na neonao ny fitiavanao amin'ny fahafenony zany Tompo. Ndreto izay misotranao, mideranao, no ny fitiavanao sy ny famindramponao tsy talany, sady maharitra mandrakizay. Tsy miafina aminao Tompo ny fahalemenay, ny tsy fahataterahanay, ary imbetsaka izahay no nivadibadika teo anatrehanao. Kanefa ianao dia mitoetra hatrany amin'ny fitiavanao, ary noho izany indreto izahay mandoalika ampanahy, mitaraina sy mitalao ary mibebaka aminao. Noho izany faharatsiana samihafa vitanay teo anoloanao dia anao le Andriamanitra masina,
ianao le Andriamanitra marina maka ala ny ratsy rehetra. Tsy misy tsara izay nataonay ary tsy mendrika na dia niantso ny anaranao akory ary izahay. Kanefa noho izany famindramponao izany Tompo ao, dia ndreto izahay afaka miondrika eo noloan'ny seza fiandriananao, mitaraina sy mibebaka aminao. Tompo malalo, fantatray fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao, Andriamanitra mihaino vavaka ianao, ary tsy mba foy ny tananao fa mahavonjy. Ary izany koa no anehoanay fisaorana anao, satria mahay mamela ny elokay ianao, ary mahay manadio anay ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ny fanainao masina Tompo, hitaridalana anay hatrany, mba handraisanay izany fitahiana avy aminao, dia ny famindram-po mba hitombonay finoana, hitoeranay tsara amin'ny fanantenana, ary tonga anay atoky ianao hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay nisolo vonanay, ary ilay mandray anay ho sakaiza mandrakariva, hoentinay manitsy manao izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Vavaka isika tonga amin'ny fotoana andrenesana ny teninao izay Tompo Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao, dia mangataka ny fanainao masina hitarika any amin'izany, ny teny ho zaraina, ny teny ho renesina, dia hitondra faharesen-dahatra, hitondra fiorenam-pinoana, azonay manompanao amin'ny sehatra rehetra izay andrahanao sy ametrahanao anay tsy irairay avy. Dia mitenina ary Tompo Andriamanitra fa vonina ihaino anao izahay. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ataontsika ny hira fa 427 sy 714 mialoha andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra fampizarantsika amin'ity fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ity, ny atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 4:10 andininy 10. Lioka toko 4:10 ka ny andininy 10 ihany. Andeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Ary izay mahatoka ny kely indrindra dia mahatoka koa ny be, ary izay tsy marina ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Amen. Ampianarina ny tanora, ny ankizy mba ahay atoka amin'ny zavatra kely. Tsy hanao tsinotsinona ny kely fa amelanja izany zavatra izany. Misy fomba fitenin'ny malagasy moa hoe aza tositosika ny ondrobotry fa tsy fantatra izay anao kambana. Mifandray amin'izany zany ny toe-tsain'ny malagasy. Fa anazavana an'izany misy an'izao tantara kely izao.
misy zazavavy atao hoe Camille ny anarany, zanaka tantsaha i Camille. Amazanaka tantsaha azy a dia havanana mihitsy amin'ny resaka fambolena, tsy atoro amin'izany zany izy. Dia tamin'izany fotoana zany a mbola fotoanan'ny mpanjaka, nisy mpanjaka zany, dia nisy miaramila zany tonga mandeha soavaly, mbola soavaly no nampiasaina. Dia no filazana hoe izay zazavavy rehetra te hovinanto mpanjaka dia tongava any amin'ny lampam-panjakana amin'izao daty a, amin'izao ora. Zay zany le filazana. Dia amin'ny mahazazavavy azy a manana fiheverana ohatran'ny rehetra ihany a, dia iny koa izy a mba nandeha namonjy an'ilay fotoana any amin'ilay nolazain'ilay plaza rara, plazan'ilay vaovao zany. Dia efa taratara izy vao tonga tao, akory ny agagany fa efa feno zazavavy le toerana. Dia tsotra fotsiny le filazana tao, zay te hovinanto mpanjaka dia zao misy an'ireto voan-javatra ireto omena anareo, omena tsiraray avy nareo, dia amboleo a any an-tranonareo any a, dia zay mitondra voninkazo tsara indrindra amin'ireo a no hovinanton'ny mpanjaka. Any hoe ampambolena voninkazo zany ireo zazavavy ireo a, dia omena fotoana indray a hiverenana eo, dia samy mizarana an'ilay voam-boninkazo a dia nandeha nody. Dia i Camille amin'ny mahazanaka tantsaha azy a kolokoloiny tsara mihitsy le voan-javatra, karakara tany izy a, namboleny tao le nasiany zezika tondrahana, namboleny tao le voan-javatra. Nandeha ny andro, nandeha ny volana, tsisy nininona mpotra le tao anatin'le poam-boninkazo, tsisy nininona, kivy Camille. Nataony daholo zay faraheniny zany hivoahan'le voninkazo, tsy nisy. Tonga le fotoana lazaina hoe anaterana le voninkazo a any amin'ny tranon'le mpanjakany fanjakana zany. Iny izy a mitondra le voninkazo a, tsisy nininona, le poam-boninkazo zany, ao zany le voam-boninkazo a, po fotsiny netiny, misy tany zany mazava ho azy. Akory ny agagany, le zazavavy rehetrarehetra teo a mitondra karazam-voninkazo zany, samy mitondra. Dia jerevan'le tompon'andraikitra zany le zazavavy a, dia andana daholo nareo mody nareo rehetra fa iry rery mijanona eo, Camille io, izy rery mijanona eo, nana daholo nareo mody daholo nareo, vita ny lanareo amody nareo. Dia manosoa ianao aty, manjany Camille zany, nindra tao amin'ny efitranao anankiray. Iny ve voninkazo nambolenao? Taitry Camille a, nanjera tamin'ny tany le poam-boninkazo a, vaky, nandohalika izy nitomany. Iny ve voninkazo nambolenao? Fa hoana nataonao? Dia izy hoe tena namboleko a, tena nikarakaraiko a ity voninkazo ity, fa tsy nety namoa mihitsy, dia za koa raha mba gaga inona nanjoan'le izy. Dia narabain'le natsangan'le olona zany izy hoe miarabanao a fa ianao no voafidy hovinanton'ny mpanjaka. Inona ny antony? Le voam-boninkazo namena teo a stérile daholo. Zany hoe le zazavavy mitondra voninkazo tsara tarehy teo a mpandainga daholo. Voninkazo hafa no nalainy tany a dia netiny teo, fa voninkazo tsy maniry a, voam-boninkazo tsisy voa no namena azy rehetra. Dia i Camille rery zany a no nahatoky tamin'ny zavatra nampanaovina azy, dia lany a voafidy a hovinanton'ny mpanjaka izy. Zay ilay hoe zay mahatoky amin'ny kely a tsy mandainga, tsy mamorona, miteny ny zavatra mahitsy sy marina, manao ny zavatra mahitsy sy marina, izay no ankatoavana, ary zany koa no tadiavina amintsika teny na dia mbola ao anatin'izany fahazazana izany aza isika ao an'Andriamanitra voninahitra hivavaka isika. Misaotra Tompon'Andriamanitra ny amin'ny fitarehanao anay a amin'izany fampianarana izany, alalan'ny teninao indrindraindrindra. Ampio zahay mba tsy hanao tsinotsinona ny zavatra bitika, fa jerevanao reny, satria ianao a dia mahita ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainanay. Dia manomboka amin'ny kely indrindra Tompon'Andriamanitra entinao hitombo hialehibe eo anatrehanao, hanompanao amin'ny sehatra rehetra izay misy anay. Dia taio a mba ahatontosa izany hanaovana ny sitrakao izahay. Mangataka aminao ihany koa ny ombanao ny tsirairay avy amin'ny zavatra tanterahana, amin'ny fianarana ho an'ny mpianatra, amin'ny fahaizana miaina eo anatrehan'ny fiarahamonina,
ao an-tokatrano ary any am-piangonana. Dia ianao amaly anay amin'izany zavatra izany omba sy hitanay mandrakariva. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mialohan'ny andrendresantsika ny famakinany soratra masina dia ho tanterantsika ny hira 3:telonjato ny andinin'ny voalohany sy ny faefatra. Iriso amin'ny famakinany soratra masina sika, mialoha izany dia ivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao zay raha migiadona indray ty fotoana mba hahafahanay mamaky sy mandinika ny soratra masina ity. Mifamaofao ny fiainanay, ao na ratsy, ao na tsara. Iainanay isan'andro zany. Ary soa fa misy tony soratra masina zay ahafahanay azahoanay fiainana, azahoanay fianarana isan'andro. Azo atao teny ny soratra masina ao anaty boky fotsiny Tompo, fa ampitoero mandrakariva ao anatinay mba ahafahanay miaina izany. Isaoranay mandrakariva ny anaranao, ataovy mahay midera sy mankalaza anao izay, ary ampidino aminay ny fanahy masina ankehitriny mba ahafahanay miatrika izany. Amen. Salamo 500. Salamo 500 dia vakitsika ny andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan'i Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mihirao azy, mankalaza azy, saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Atao voreareanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Ry taranaky Abrahama mpanompony, dia ianareo olombofidiny taranaky Jakoba. Amen. Toy izantsika ny vaky teny araka ny hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 4:20, raisina manomboka amin'ny 4:7 ary ho faranana amin'ny 7:20.
dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba ho toriany amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelon' izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ho faranana ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 2:10, raisina manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary izay ny Ely no ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy, afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo, ka maro ny isan'izay nino sy ny verina ho amin'ny Tompo. Ary ireny sofon'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo, dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia faly ka nananatra azy rehetra, aharitra iray amin'ny Tompo amin'ny fo minifatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy, sady feno ny fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy izy, dia nitondra azy akany Antiokia, ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy roalahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Hitsangansika riavana anatanteraka ny hira fanampiny laharana fa 420 ka ny 12 hitsenantsika ny afatry ny Tompo. Mipetraka ny fiangonana, mbola hiaraka hivavaka isika. Saotra hanao hatrany izay Tompo Andriamanitra
raha afaka manatanteraka izao fampompivavahana izao, entina anomezam-boninahitra anao ary andraisanay ny afatra iainanay avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia ampiteneny Tompoandriamanitra ny mpanomponao anambara zany afatra izany, ahatonga ny afatra ho aina vaovao any anatin'ny kristianina tsirairay avy azonina mijoro fahavolom-belona amin'ny fampelezana ny filazantsaranao ity amin'izao tontolo izao. Ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy no tompontsika. Amen. Ny isaky ny alahady faha-efatra ny volana septambra amin'ity taona ity izy dia ny alahady faha-efatra amby roapolo ny septambra natokany FJKM hitondrana am-bavaka ny sampanasa fikarohana sy fandalianam-ponoana. Dia manasa ny tsirairay avy araka izany mba hitondra am-bavaka izany sampanasa FFP izany. Fa akoatra ny fitondrana am-bavaka satria ny zavatra maro samihafa no tanterana amin'izany dia mila ny fanampiana mivantana avy amin'ny fiangonana ihany koa, raha tsy teny afa-tsy ny rakitra tokony ataon'ny isaky ny fiangonana ho an'ny FFP izany. Marihana mantsy fa raha oharina amin'ny sampana hafa ny mpanao rakitra amin'izany FFP izany dia tena mbola vitsy. Zao zany tsy manao hoe tsy misy fa tena mbola vitsy. Dia manasa antsika mba anohana ny asan'ny FFP amin'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra resaka afatra n'ity androany ity dia ny asan'ny apôstôly toko faha 12, andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 9 amby roapolo araka nefa novakiana teo. Eo amin'ny andininy faha 7 dia misy an'izao teny izao: ary izay niely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Fonika, Skiprosy ary Antiokia. Le fielezana io zany raha mijery ny saritansika dia niely nenavaratra hatrany amin'ny tanin'ny Jentilisa. Zay zany le fielezana nisy tamin'io sehatra io. Ary izany zavatra zany dia mifandray indrindra amin'izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 8 andininy faha 7. Zao ny vakin'izany teny izany. Asan'ny apôstôly toko faha 8 andininy voalohany sy andininy faha 7 diso ahako andininy voalohany sy andininy faha 7 anaran'ny tompo. Ary tamin'izany andro zany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Andininy faha 7. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Izany zavatra zany no voalaza ho amin'ny fampelezana ny filazantsara tamin'ity fotoana ity. Dia ny zavatra resantsika eto zany mainga avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia izao: voalohany hoe ny nampelezana ny filazantsara. Nampelezana ny filazantsara. Mario fa misy trangan-javatra mahavariana momba ny filezana ny filazantsara eto. Satria izao nisy fanenjehana tamin'izany raha anatin'izany fanenjehana izany ny olona raha maha olona azy dia misy tahotra izany. Dia rehefa matahotra dia miafina. Zany zany lôzika, miafina. Ary tsy manao na inona raha ny tokony ho izy amin'ny maha olona, satria misy fanenjehana dia matahotra ny olona dia miafina, tsisy ninona vita zany. Eto anefa dia voalaza fa niely ny olona voamaika nandeha nitory ny filazantsara. Io zavatra mahavariana amin'ity trangan-javatra eto ity. Ny soratra masina ny teny eto hoe nisy n'izany dia noho ny fomban'Andriamanitra irery ihany. Satria noman'Andriamanitra zany reto olona reto dia na dia tao azy izany fanenjehana izany dia tsy mipetraka fotsiny amin'ny maha olona azy, fa ny herin'Andriamanitra nomba azy dia nampahery azy nampelezana zany filazantsara izany. Izany moa voalazan'i Jesosy Kristy amin'ilay iraka lehibe ary amin'ny Mateo toko faha 8 andininy faha 20 hoe indro aho momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany hoe
ny asa fampelezana ny filazantsara dia tsy asan'olona irery ihany fa tsy maintsy ao ilay Andriamanitra miara-miasa amin'ny olona. Hita ary fa sitrak'Andriamanitra ny elezan'ny filazantsara ary mampiasa mpanompo maro samihafa io Andriamanitra io. Ny elezan'ny filazantsara koa dia mario fa avy eo amin'ny ivo eo Jerosalema makany amin'ny sisiny, mandeha makany amin'ny manodidina rehetra. Nisy niainga tao Jerosalema zany araka ny teny hoe eo Jerosalema mandeha makany eran'ny Jodia, makany Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Misy dingana ohatran'izay nandehanan'izany fitorian'ny filazantsara izany avy eo amin'ny ivo makany amin'ny sisin'ny tany ary tsy manavaka fa ny tany rehetra. Manamarina izany izay voalazan'ny Jesosy Kristy araka ilay asan'ny apôstôly toko faha 1:9 teo. Noho izany zavatra telo no tsy maintsy eo anana ny mpitory mba hahatanteraka izany fampelezana ny filazantsara izany. Voalohany dia izao, misy ny mpandefa afatra. Tsisy zavatra vita raha tsisy ny mpandefa afatra aloha. Ny mpandefa afatra eto raha mamaky an'la teny teo isika dia tsy misy na iray aza ao voatonona anarana. Tsy misy ao fa hoe reo olona ireo nandeha zany reo mpitory reo tsisy voatonona anarana tao na iray aza, fa zavatra azo antoka kosa dia nisy ny fitoriana ary nandeha ny asa nanao an'izany zavatra izany reo olona ireo. Ny tinambaran'izany dia izao, tsy ny filazana na fanonana olona akory ny zava-dehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe rehefa voatonana anaran-drahanina dia izy nahavita inona, tsy zany, fa ambadika zany. Ny zava-dehibe dia izao, misy iraka mandefa zany afatra izany. Misy olona ve vonona anao an'izany zavatra izany araka ny andran'Andriamanitra azy. Zay no ambara eto. Misy iraka zany mpandefa afatra tsy maintsy misy vao misy ny fahatanterahan'ny fitoriana ny filazantsara. Fankilan'izay misy ihany koa ny afatra mazava ho azy. Dia inona moa nataon'ny iraka io raha tsisy afatra ambara? Dia eto amin'ity soratra masina ity tsotra dia tsotra ny afatra voalaza nambaran'ny zareo eto. Zao le izy, Jesosy no tompo. Zay ny voalaza eo 2:20. Zay ihany lay afatra nambaran'ny zareo, nambaran'le mpitondra afatra zany, Jesosy no tompo. Heverina fa tsy kisendrasendra no nanaovana izany afatra izany, satria zao ny jiosy andaniny, ny Samaritana ankilany dia mbola niandry hatramin'izao fotoana, hatramin'io fotoana io zany lay Jesosy Mesia. Zareo mbola miandry an'izany Jesosy Mesia, saingy zao ny jentilisa tsy milaza ninina aminy zany Jesosy Mesia zany, tsy fantany zany satria kolotsaina tsy rarahany zany, kolotsaina tsy mahakasika azy zany, fa ny jiosy sy ny Samaritana ihany, zareo mahafantatra an'izany. Ka zany zany no nifidianana an'ilay hoe Jesosy no tompo rehefa nandefa afatra reto mpitory ny filazantsara ireto. Satria heverina fa fantatry ny rehetra zany le teny hoe tompo. Tamin'izany fotoana izany mantsy ny dikany hoe tompo dia nentina nanondrona sy nilazana ny Andriamanitra sampy aloha. Be dia be ny sampy tamin'izany fotoana izany dia natao hoe tompo ireny. Ary ankilan'izay ny amperora tamin'izany fotoana izany dia nolazaina hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ary tompo no iantsoana azy. Noho izany rehefa tonga zany ny mpitory ny filazantsara, reto mpampely ny filazantsara reto, dia zareo ny teny hoe Jesosy irery ihany no tompo, fa mpisoloky, fa mpandainga reo milaza azy ho tompo ireo. Zay le afatra nambara eto. Dia hitantsika amin'izany fa tsy moramora akory ny fampelezana ny filazantsara, filazana
zany afatra izany satria raha izay zavatra izay tokoa ny zavatra misy dia miantsiady amin'ny manam-pahefana zany reto mpitory ny filazantsara ireto ary zany mahazava-dehibe amin'ny mafisina ihany lay fomban'Andriamanitra. Andininy faraka amin'ny roapolo, Andriamanitra nomba azy atanteran'izy ireo izany fampelezana filazantsara, izany fitoriana filazantsara izany. Fa kilan'izay lay afatra ihany koa dia misy an'izao andininy fahasivy folo dia misy hoe ry zareo dia nitory teny. Jereo vany hoe le voambolana hoe nitory teny eo amin'ny andininy fahasivy folo. Raha manamarika isika dia ary izay niely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia nefa tsy nitory teny. Le hoe nitory teny nanoratan'ny mpandika baiboly azy dia nitory ikely dia misy tsy mpanohizana dia teny. Zay ny ao raha mitovy ny baibolyntsika. Misy dikany io maninona tsy natao hoe mitory teny mitambatra l izy satria mety zany, fa maninona nataony an'io, misy dikany manokana io. Eo ambany andininy faharoapolo dia misy an'izao ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy Kiriana izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny jentilisa ka nitory an Jesosy tompo. Jereo tsara, niresaka tamin'ny jentilisa ka nitory an Jesosy tompo. Ireo zany lay afatra ambarany zareo eto. Hoe lay mitory teny ambara eto dia tsy mitovy amin'izay fandraisantsika n'ilay hoe mitory teny amin'ny sehatra tahaka izao aty amin'ny fiangonana ohatra. Fa lay mitory teny amin'ny sehatra tahaka izao dia lay filazantsika azy hoe manao sermona. Zay zany filazan'ny be sy ny maro azy. Ary Paoly apôstôly no mampiasa izany zavatra izany. Paoly apôstôly miteny an'izany. Raha mijery tsika Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahefatra, miteny an'izany Paoly apôstôly. Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo ary Titosy toko voalohany andininy fahatelo. Paoly apôstôly dia mampiasa an'io toriteny ahafantarantsika azy io, zany hoe teny atao ampahy be maso dia teny tsy misorona mihitsy milaza ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izay rehetra miaino ary andrasana fiovantsaina avy hatrany ho an'ny mpiaino izany toriteny izany. Zay le ataon'ny Paoly apôstôly ary zany mahazatra antsika amin'ny ankapobeny fa tsy izany no natao teto voalaza amin'ity asan'ny apôstôly eto ity. Ny toriteny natao teto dia milaza na miresaka na koa hoe mitantara ny tenin'Andriamanitra. Zay ny voalaza eo andininy fahasivy folo. Ary andininy faharoapolo dia hoe manambara ny filazantsara an' Jesosy Kristy tompo. Zay no lazainy zareo hoe toriteny. Ary zany nahafa kely an'ilay fandroatana an'ilay voambolana eto amin'ny teny malagasy. Amin'ny baiboly hafa izy dika teny hafa mazava tsara mihitsy, fa tsika moa zany zao teny malagasy no eto ambanimasika dia zay no voalaza amin'izany. Zany hoe nataon'reto olon'reto zany dia tsy ilay toriteny mahazatra ny fiangonana fa miresaka mafisina, miresaka na manambara na mitantara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa. Fa natao hoe mitory teny hatrany ry zareo tamin'izany. Arakaraka ny sehatra misy zany no anatanterahana izany toriteny izany. Ary mila mahafantatra an'izany ny mpampely ny filazantsara, ny mpitory ny filazantsara. Manana fomba fiteny azy hoe misy metody maro samihafa zany azo ampiasaina ary anankiray amin'izany ity ampiasain'ny zareo ity. Ary hita fa nahomby, tena nahomby. Ny farany dia momba ny mpandray afatra. Hoe rehefa miresaka fampelezana filazantsara dia tsy maintsy misy an'ireo. Voalohany ny mpandefa afatra, ny faharoa ny afatra ambara ary ny fahatelo ny mpandray afatra. Momba mpandray afatra dia amin'ny ankabehany rehefa nandeha zany ny mpitory ny filazantsara, ny mpampely ny filazantsara dia voalaza hoe nisy ny fidy tany amin'ny
jiosy ihany ary nisy a ny fidy a tany amin'ny jentilisa nalalaka zany ry zareo amin'ny zavatra ataony amin'ny fitoriana naharesy lahatra azy fa fomba fijerin'ny olona zay ny olona no mijery hoe ria retsy no nandehanany ria retsy no nandehanany fa fomba fijerin'Andriamanitra hafa amin'Andriamanitra dia mahasahana ny olona rehetra ny sehatra rehetra ny fitoriana ny filazantsara ny olona zany mifidifidy hoe za andeha ary fa Andriamanitra ny jiosy sy ny jentilisa dia hitoriana ampelezana zany filazantsara izany avokoa tsy ankifidy na iza amin'Andriamanitra zay ny fomba fijerin'Andriamanitra fampelezana ny filazantsara dia mila manateraka an'izany a isika amin'ny fampelezana ny filazantsara zay ny anankiray fa rehefa hitantsika zany a fa nahely ny filazantsara dia tsy nijanona tamin'izay akory ny toe-javatra voalaza eto fa nisy a ary tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ny fiainan'ny olona zany filazantsara nahely izany voalaza fa rehefa ren'ny fiangonana tany Jerosalema ny toe-javatra nisy tany Antiokia ohatra dia naniraka ny Barnabasy izy hijery sy hamantatra ny zavatra misy any niala tany Jerosalema Barnabasy a nandeha ny se déplacé mihitsy zany a nandeha nakany amin'ny toerana nisy an'ilay fitoriana filazantsara vitan'ny iraka efa fomba fiasan'ny fiangonana maniraka olona tahaka izany rehefa misy toe-javatra mitranga fa tsy hoe zavatra voan'ny foronina eto akory io jereo a ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia ny fahaefatra ambin'ny folo asa toko fahavalo dia ny fahaefatra ambin'ny folo ny anton'izany a dia mba hitandrona indrindra ny maha-iray ny fiangonana mba tsy ho samy aka ho azy ny fiangonana mba tsy ho samy hanao zay tiany atao ny fiangonana fa misy zany fitohizana eo amin'ny fomba fanao fitohizana eo amin'ny fanaon'ny fiangonana amin'ny akabeany mihitsy anara-maso an'izany a ampianatra an'izany a no nandrana ny Barnabasy ho any amin'ireny sehatra maro samihafa ireny mba hisian'izay fitohizanaina eo amin'ny fiangonana izay arak'izany fitoriana amin'ny filazantsara dia misy a ny fialana amin'ny ivo araka nambaran-tery aloha zany hoe avy eo Jerosalema makany amin'ny faritra maro samihafa makany ivelany fa misy koa ny fiverenana amin'ny ivo avy any amin'ny faritra maro samihafa any a dia tsy maintsy miverina any Jerosalema indray mba hisian'izay fiombonana izay mba hisian'izay firaisana amin'ny maha samy fiangonana izay anara-maso an'izany a ary ampianatra an'izany a no nandrahana any Barnabasy tamin'ity fotoana ity ary Barnabasy moa zany voalaza eto hoe mitady an'ny Saoly ny antony tedavany an'ny Saoly a dia zao sehatra tahaka izao a no nisy an'ny Saoly dia nahatonga an'ny Saoly niova fo dia zany hoe i Saoly zany a efa zatra amin'izany zavatra izany ka moramora kokoa an'ny Barnabasy miara-miasa aminy a ahafahana mampianatra an'ireo jentilisa izay niova fo a ireo zany zavatra zany a no nisy tan'ity sehatra ity koa vokatry ny fampelezana ny filazantsara ary dia noforonina ny ary nampiasaina ny anarana hoe kristianina tany Antiokia nandraisan'ny zareo anio a nampiasain'ny zareo anio zany hoe zareo zany namorona an'io teny io izay mbola ampiasaintsika mandrakity ny androany ny fidianany an'izany a dia no ny fahareseny lahatra jentilisa ireo a resy lahatra izy a ny amin'ny fandraisany ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fiovany fo amin'izany filazantsara izany dia nanehoan'ny fiovan'mpony zany a no nandraisany a nanekeny a an'io anarana io fa saingy izao tsy moramora akory a ny nampiasana zany anarana izany tsy nandeha ho azy amin'izao zany anarana izany fa be dehibe ny trangan-javatra no setrain'izany voaraikitra ny hoe atao hoe kristianina farafahakeliny a dia misy an'reto
tany voalohany rehefa nampiasaina ny hoe kristianina anarana hoe kristianina amintsika zao no efa zatra n'izany fa tamin'izany tsy mandeha ho azy zany rehefa nampiasaina zany anaran'izany dia nataon'ny mpanaratsy ho tahaka ny anarana fanesoana zany anaran'izany tahaka ny hoe herodianina tahaka ny hoe galilianina nampiasana ny hoe kristianina tamin'izany fotoana izany anarana fanesoana zany hoe reny olony reny dia ohatran'izao reny olony reny tamin'izany fotoana zany ary ankilan'izay ny fifampiatson'ny mpivavaka tamin'izany fotoana zany dia efa nisy ohatra hoe rahalahy na ohatra hoe ny mpino na ohatra hoe ny olona masina sy ny sisa sy ny sisa efa misy zany ny anarana ifampiatson'ny mpivavaka tamin'izany dia tsy nahoany zareo le kristianina fa rehefa nivadika teny ny fotoana nivadika teny ny volana ho taona maromaro dia nekeny ny be sy ny maro ihany ary everin'ny be sy ny maro fa mety ny ampiasana ilay hoe kristianina iantsona ity fivavahana ity ao anatin'izany zany tsika manaraka an'izany tsika ny antony dia reto farafakeliny ny anankiray nentina nanavahana ny kristianisma amin'ny fivavahana jodaisma izany tamin'ny voalohany mantsy dia mbola mifangaro be ihany zany kristianina sy ny jodaisma izany mbola mifangaro fa rehefa nekena hoe zao tokoa natao hoe kristianina dia niavaka soamantsara mihitsy ny jodaisma sy ny kristianisma zay ny ray fa ny faharoa everin'ny be sy maro fa tena nampiombona ny jiosy sy ny jentilisa io anarana io tsy nanavahana hoe reto jiosy reto jentilisa araka ny teny paul apôstôly ary amin'ny galatiana toko 7:7 hoe tsy misy intsony na jiosy na jentilisa na lahy na vavy ary io anarana kristianina io no noeverina fa nampiray ireo kristianina ireo araka izany ry avako ny fitoriana amin'ny filazantsara dia tsy maintsy misy izany amin'ny fiainan'ny fiangonana ary amafisina hoe tsy mahazo miasa irery ny mpampiely ny filazantsara tsy mahazo miasa irery fa tsy maintsy miantehitra amin'Andriamanitra aloha tsy maintsy homban'Andriamanitra mialohan'ny rehetra fa rehefa izay dia tsy manavaka an'izaniza tahaka ny fijerin'Andriamanitra fa mitory amin'ny olona rehetra miaraka amin'ny afatra mazava tsara tsy afatra manjavozavo tsy afatra tsy fantatra afatra mazava tsara tsika izao miteny hoe mitory teny amin'ny firenena rehetra mbola manohy an'izany ny fiangonana isika ankehitriny dia raiso ary zany fialoavan-dalana nataon'ireo kristianina tamin'izany fotoana izan'ireo araka ity asan'ny apôstôly toko 21 mba hitarika atsika anafana antsika amin'izany adidy sy andraikitra fitoriana ny filazantsara izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fahaizana manaraka miaina sy manatanteraka izany teny izany amen. Vavaka isika ry havana, ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masonao, misaotranao zahay noho ny teninao izay novakiana sy notoriana taminay teo, ny loavan'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Misaotranao zahay fa mampahiry anay tokoa ny teninao, fa na dia teo aza ny fanenjehana dia tsy nahasakana teo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao zany. Tompo marina fa tsy mbola misy ny fanenjehana eto amin'ny firenenay fa azo toriana malalaka ny filazantsara. Na dia izany aza nefa dia maro ny zavatra mety hanakana anay tsy hahafahanay mitory ny teninao na ny filazantsaranao.
ndreto zahay maneho ny fahavononanay indray, itory ny teninao, itory ny filazantsaranao, hanambara fa ianao ihany ny tompo sy mpamonjy ary tsy misy anarana hafa azona famonjena fa tsy ny anaranao hirery ihany. Ampio zahay aizanay mihoatra ireo sakatsakana samihafa, ary tsy anatahotra izahay na mety hitranga enoeny azy ny fanesoesoana, ary tsy homenatra ny hitonona ho kristianina izahay. Ny herinao tompo ny ankinanay, azonay manatanteraka izany fitoriana ny teninao, izany fanelezana ny filazantsaranao zany, ary dia ho tahinao ny fiarahanay rehetra miasa amin'ny fanatanterahana izany mba ho voninahitra ao. Misaotranao izay no ny aminatrarana ny te alahady izay natoka ny FJKM ho alahady ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana ity, mba hitondrana mibavaka azy sy hanoanana azy eo amin'izany asa napetraka ao hiandreketana izany. Misaotranao izay no ny fisiny izao sampanasa FFP izao hatramin'izay ka mandraka ankehitriny. Misaotranao izay ny amin'ireo fitahiana sy fahasoavana sesehana nomenao ny fiangonanao tamin'ny alalan'ireo asa maro sahan'izao sampanasa FFP FJKM izao, raha tsy ilaza afa-tsy ny perikopa isaky ny alahady sy amin'ireo fotoana hafa izay entinao mamelona sy mitaiza azy. Entinay mbavaka eto anatrehanao ireo asa sahan'izany sampanasa izany, dia ny fandrafetana ny perikopa sy ny fanoratana ny gazety boky teny soa mba amin'ny fanaovana toriteny ho amin'ireo herinandro 4 izay sin'ny fiaraha-mivavaka eo anivon'ny fiangonanao. Mivavaka izay ho an'ny asa fanentanana teolojika izay anampiana ireo mpanomponao manana andraikitra amin'ny fitoriana sy ny fampianarana ny teninao, mba nan'izy ireny fomba hoety manatanteraka izany. Entinay mbavaka eto aminao koa tompo, fanoratana ny katekisma tompoko sy Andriamanitra no avaozina edisiona 2 mba ho vita soamantsara ny ty taony ty ane izany. Toy izany koa ny fanoratana ny tantaran'izao sampanasa izao mba amin'ny fanoratana ny boky mitondra ny lohateny hoe ny fiangonana sy ny fampandrosoana ary eo asa fikaroana samihafa tanterahany. Mivavaka izay ho an'ny tale sy ny birao ary ny komitiny zany sampanasa izany, mba hitarianao azy ireo hatrany amin'ny alalan'ny fananao masina eo amin'ny fanatanterahana ireny asa ireny, mba hifanaraka hatrany amin'ny sitraponao ilay lohan'ny fiangonana ny asa rehetra izay atao, mba hiteraka fampandrosoana tokoa ho an'ny fiangonanao. Meo azy ireo ny hery, ny fahasalamana, ny fahaiza-manao rehetra mba amin'ny zotom-po sy ny fitiavana hoety manatanteraka ireny asa ireny. Vavaka aminao izay ho an'izao fiangonanao izao dia ny FJKM misy anay, mba hitahinao azy eo amin'ny fanatanterahana ireo azakazaka masina napetraka eo anoloany. Ianao fanahy masina ny hitarika anay rehetra ka anaovanay izany ao anatin'ny firaisan-tsaina mampanahy homban'ny fifankatiavana tokoa, dia ho vonton'ny filazantsara tokoa ny Madagasikara. Ho tahinao ireo tompona ndraikitra rehetra isan'ambaratongany eo anivon'ny fiangonanao, manomboka hatraty amin'ny fototra ka hatrany amin'ny filohan'ny FJKM, mba ho tena mpiara-miasa aminao mahatoky tokoa eo amin'ny fanatanterahana ny asanao ka hampandroso tokoa ny fiangonanao. Mivavaka izay ho an'ity firenena ity eo ankatoky ny fifidianana filoha-pirenena izay ankehitriny. Ianao anie hanome anay filoha araka ny sitraponao, taio ny fanomanana rehetra mba hatanteraka izany fifidianana izany ao anatin'ny filaminana, ka hizotra tsara amin'ny pahamarinana sy ao anatin'ny filaminana tanteraka, mba zahoan'ny firenenay mandroso sy ahafaka azy amin'izao fahantrana izao. Izany tompo ny vavaka sandratray izay angatanay amin'ny anaranao Jesosy, dia ianao ilay fanampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainao izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, mitonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao,
itiantany tahaka ny an-danitra meonay mianda sahazaonay ary mamelany kay tahaka namelany sy meloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fangapanahy fa manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy miery anao ny voninahitra mandrakizay ho fanamafisantsika riavana ny vavaka sy nasandratsika teo dia andeha isika hitsangana hiara iredona ny fanekimponoana izay nambaran'ireo vavolombelona nanatry maso dia ny fanekimponoana laharana fahaefatra izany. Hitsangana isika fiangonana. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjaka n'Israely. sy araka ny teny nataony Samaritana hoe Ny tenanay nandre ka fantatray fa nisy tompo mpamory zao tontolo zao. sy araka ny teny nataony Petera hoe Ianao Kristy zanak'Andriamanitra feno, ianao no manana ny teny firenena mandrakizay. sy araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. aoka hipetraka isika fiangonana. Androso amin'ny raharaha isika riavana dia ny asan'ny fiangonana zany. Ny isarina ny saintsika voalohany riavana dia ny amin'ny fiainana ity atao hoe sampanasa, fikaroana sy fandaliana mponoana ity. Efa maro ny mahalala nefa maro ihany koa ny tsy mahafantatra. Fa zany sampanasa zany dia sampana velona eo anivon'ny foibe fitsika emina. Izy no mamokatra ireny perikopa ampiasaina ireny. Izy koa no mamoaka reny atao hoe tenisoa izay natolotra ho an'ny fiangonana ho fanomanana ny toriteny sy ny afatry ny tombo isan-kalahady. Ka manazava ny perikopa ao anatiny zany atao hoe perikopa efitsika emina toriana isan-kalahady zany. Manazavatra any amin'ny loha hevitra sy ny toko sy andininy ao amin'ny perikopa isam-bolana isam-bolana. Izy koa no mamoaka reny atao hoe perikopa ny herinandro masina ireny ary manoratra boky ho amin'ny toriteny amin'ireny herinandro samihafa izay anatanterantsika fampopovavahana ao anatin'ny fiangonana ireny. Dia ambara amintsika riavana fa atsoatsy dia hivoaka ny toriteny herinandro masina, herinandro sambatra izay hiatrehantsika ny krismasy moa zany. Ao anatin'izany koa dia mamoaka boky maro zany FFP zany ho fitaizana ny finoana, fampiorenana tsara ny finoana ary fampafantarana ny vahoaka an'Andriamanitra ny fotom-ponon'ny fiangonana manoloana ireny toe-javatra mitranga samy hafa ireny. Ary ny ambarako farany dia ny hoe efa mivoaka ihany koa ny boky synodam-pinoana faharoa efa amidy ao amin'ny efitrano 400 ao amin'ny foibe efitsika emina zany. Zao sika riavana dia androso amin'ny fanatanterahana ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra sy ny fanatitra. Androso amin'izany sika riavana ka ho tanterahantsika ny hira 400 ao anatin'izany no anatotsantsika ny fanatitra. Mama,
andeha hitsangana sikariavana anolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra ary anavao ihany koa ny fanolorantsika tena ho an'ny tompo. Ivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra ny famonjena anay io, Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloa mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsapanay sady tsaronay tompo, fa miteny aminay hatrany ianao. Ary zany ny anavozanay ny fanoloranay ny tenanay ho anao, mba hitombonay amin'ny finoana sy ny fanantenana, amin'ny farisihana sy ny fahazotoana. Ko ilay fanananao tompo, izay natolotra ho tantananay, anasoavanay ny momba anay, dia indro ankehitriny nanombiana anay zany, ary atolotray hoendrika ilay fanoloranay ny tenanay, fanavozanay izany ho anao Kristy mpamonjy. Raiso ary akasitrao tompo, mba ho tahaka n'ilay mofodimy sy hazan-drano madinika vitsy izay nafahana nanatanteraka ny asa rehetra, dia toy izany koa no anoloranay izao fanatitra izao, mba ho masina sy akasitranao eo andapa ny fahamasinanao. Saotra tompo. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Androso amin'ny asa vavolombelona isika riavana, koa dia atolotra antsika izany asa vavolombelona izany. Dia araka izany ry havana malalo amin'ny tompo, dia anterina ny fiarabana izay efa nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha amin'ny fahatrarantsika ity alahady 24 ny volana septambra 2024 ity, izay atokany FJKM mba ho alahady hitondrana mibavaka ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana FJKM ary ho fanohanana azy amin'ny asa izay napetraky ny tompo iantsoroany. Ovakina amintsika izao ny afatra manoloana n'izany alahady ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana izany. Ry havana malala ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Amin'ny fifaliana no iarabanay birao sy komity anareo mpianakavin'ny finoana manerana ny sany FJKM no nahatrarantsika ity alahady 24 ny volana septambra taona 2024 ity. Alahady natokany FJKM ho alahady hitondrana mibavaka ny sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana na ny FFP FJKM sy hanohanana azy amin'izao asa izao. Ny loahevitsika FJKM tamin'ny volana aogositra lasa teo iny ry havana dia ny hoe mijoroa amin'ny finoana. Zava-dehibe ny nandiniantsika iny lohahevitra iny satria tena ilaina ny hijoroantsika kristianina FJKM amin'ny finoana, indrindra manoloana ny fisian'ireo karazam-pampianarana samihafa miely etseroa ankehitriny ka mety ampiozongozona ny finoantsika. Ny tompo mantsy dia efa niteny tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly fa any am-parany any dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianara ny demoni. Miaina tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany isika ankehitriny, kaoka samitana tsara ny finoana ary iorina sy hijoro tsara amin'izany finoana efa niraisintsika izany isika rehetra, ka mba tsy ho isika ny no anisan'izay hiemotra amin'ny finoana. Ataovy zava-dehibe hatrany ny mandalina ny soratra masina eo ambany fitariany fanahy masina miaraka amin'ny vavaka mba hitombotsika amin'ny fahalalana izay inotsika ka hitenenantsika tahaka ny apôstôly Paoly hoe fantatro izay inoko. Ny marina amin'ny finoana ihany mantsy no velona hoy ny teny izay nampilazaina ny mpaminany Abakoka, ny Abakoka 2 ny 4 tapany 2, ary zany raha teo moa no teny fanevana izao sampanasa fikaroana sy fandaliana-pinoana izao. Amin'ny mahalady ny FFP ny alahady anio ary dia indro ny fandaharana izay anehoantsika ny fiombonantsika, kaoka mba samy anaraka izany ny isam-pitandremana rehetra. Amin'izany no anentanana antsika hitondra mibavaka n'ireo asa sahany ny FFP FJKM eto mibavaka mba hivoaka somatsara amin'ny ity taona ity ny boky katekisma tompoko sy Andriamanitro
edisiona faharoa amin'ny endriny fanontaniana sy valiny, ary toy izany koa ny boky tantarany FFP izay efa eo ampanoratana izany ankehitriny mba halalantsika ny tantaran'izany sampanasa izany. Etona ry havana dia raisinay ho adidy ny maneho fisaorana anareo fitandremana nandefa nirakitra tamin'ny taona 2024 ary dia manentana anareo indray mba handefa nirakitra aty amin'ny FIB FFP amin'izao alahady natokana mba anoanana ny asa zany sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izany. Ary zay rehetra vitantsika ane dia mba hovonina hatr'Andriamanitra ilay tompon'ny asa ary dia misaotra mialoha ry havana. Fao ny soratra masina hoe tano ny finoana ho ampinga, dia mamangy sy manao veloma finaritra nareo amin'ny anaran'ny tompo, amin'ny anaran'ny Braony sampanasa FFP. Efa voalazan'ny mpiara-miasa teo amin'ny momba ny asan'ny fiangonana teo ihany ry havana ny amin'ny asa izay sahaniny izao sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izao, fa ny hany sisa ho lazaiko dia ny hoe manana ny rafitra mitondra azy izany sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izany. Ao ny braosy ny komity ary misy ny talematiana izay mandrindra amin'ny ankapobeny ny asa tanterahany izany sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izany. Ary ao anatin'izany sampanasa izany dia misy ny vomiera vitsivitsy izay manatanteraka ny asa. Ao ny vomiera ny literatiora kristianina, ao ny vomiera ny fanentanana teolojika, ao ny vomiera ny vola, ao ny vomiera ny fikaroana. Ireny no miasa ao anatin'izany sampanasa izany mba azahoana mampandeha ireo asa izay maro tokoa araka izay nanambarany ny mpiara-miasa azy teo aloha. Ary dia izany no ilana indrindra ny fitondrana mibavaka sy ny fanoanana amin'ny lafiny rehetra mba azahoana mampandeha izany asa n'Andriamanitra izany. Ary amin'ny ankapobeny dia indroa isa-taona ny komity no mivory, fa ny birao kosa dia saika mivory isam-bolana mandinika ny asa sy mampandeha izany asa izany. Ireo ary ry havana no farafahakeliny amin'izay tokony ambara mahakasika an'izany sampanasa izany. Ary eto am-pamaranana 50 taona latsaka kely izany izao no nisin'ity sampanasa ity teto anivon'ny FJKM, izany hoe 27 taona eo izany izao no nisiny. Afaka 2 taona eo izany dia ankalaza n'Andriamanitra no ny 50 taona n'izany sampanasa fikaroana sy fandaliana-ponoana izany isika. Tao anatin'izay taona lavalava izay dia tsapa tokoa ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany sampanasa izany eo amin'ny famelombelomana ny aim-panahin'ny fiangonana amin'ny alalan'ireo perikopa samihafa izay iombonantsika isaky ny alahady sy amin'ireo fotoana izay isin'ny fiaraha-mivavaka atao anatin'ny FJKM. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra avy amin'izany filazalazana fohy mahakasika ny fiainan'ny sampanasa izany. Amarana ny fotoana isika ry havana, andeha isika hitsangana hiarana tanteraka ny hira ao amin'ny firana fanampy ny laharana voalohany. Ny ndininy voalohany mialohan'ny tsodrano ary ny ndininy fahatelo ao aorianan'ny tsodrano. Yeah.
tanteraka aminareo ny nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Tarantotra ianareo, fiadanana anie ho anareo, fiadanana ho amin'ny ankonanareo, ary fiadanana ho amin'izay rehetra ananareo rehetra. Ho voky fahavokisana anie ianareo, ary ho feno ny fitahiany Jehovah ny fiainanareo. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana manao vavavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanamasina